Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika hitsikitsika kely vao mihaona aloha. Afaka mahita ny nifinao ve? Atao misy tsy mampiseho sa bagaritana? Tsy maninona. Fenon'Andriamanitra ny nifin'izay banga. Eo vao fahaohatran'ny tananao. Mba mihaontsika dia pisy tahin' Jesosy. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ataontsika hisaotra ny Tompo androany. Raha mety dia atao ary hitsangana. Vao manongontsika dia atao hitsangana satria mendrika ny hajaintsika ny Andriamanitsika. Ataontsika hisaotra ny Tompo androany fa eto. Ataontsika hisaotra azy fa omeny opportunité foana afaka mihaona aminy. Ataontsika hisaotra azy fa misy ny zoma. Ny zoma antsika tsy hoe zoma magnifika na zoma vendredi joli. Fa raha vao ataontsika hoe vendredi joli, ilay hoe vendredi dia samedi zany lasa inona? Lasa tsy joli, lasa vendredi ihany joli. Fa tena marina ny herinandrontsika dia joli foana miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Ataontsika hisaotra ny tompony amin'izany. Ataontsika hankasitraka an'Andriamanitra satria eto ny fotoana indray iarahantsika miaraka aminy. Asandrato ny tananao dia andao hisaotra an'Andriamanitsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Mankasitraka Tompo satria ny fotoana rehetra dia vaveomana efa ela be avy aminao. Izay fotsiny no mandroso, izay fotsiny no manaiky, izay fotsiny no manaiky ho tarihanao fanamasina, dia tonga eto amin'ny fanatrianao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy fa sarobidy aminao loatra ny fanahanay tsirairay avy. Tsy avelanao azo ainy zay any amin'izay toerana misy anay. Tsy navelanao zay janona any amin'izay mety mampahazo aina anay. Fa navelanao zay anatina toerana zay mampahazo aina anao Andriamanitra. Mahazo aina ianao amin'ny fisina eto. Faly ianao ny amin'ny fisina eto. Satria fantatrao fa misy zavatra voahomana ho an'ny fanahana indray eto amin'ity toerana ity. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny fahavelomanay tsirairay avy, ny amin'ny fahafahanay tsirairay avy miaraka aminao indray eto amin'izao toerana izao. Misaotra Tompo Andriamanitra, tsara indrindra. Tsara eo amin'ny fiainanay ianao. Tsara eo anivon'ity asa fanomponyity ianao. Tsara ho an'ny malagasy ianao Andriamanitra. Dia misaotra Tompo, midera sy mankalaza manome voninahitra anao indray izay androany. Mino izay fa efa eto ianao manatrika eto. Dia toano izay fanahy masina ahita amin'ny famirapiratany tavanao. Mankasitraka Jesosy. Alléluia. Alléluia. Amen. Ataontsika hamaky ny salamo. Deran'Andriamanitra tsika famakiana ny salamo. Eo amin'ny salamo fahatelo amby fitopolo. Raisitsika amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Dia dingantsika dia tonga amin'ny fahavalo amby roapolo. Fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo dia fahavalo amby roapolo. Rehefa hita ny teny dia miaraka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nefa izaho dia aminao ihany mandrakariva, miazona ny tanako ankavanana ianao, ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany dia horaisinao ho amin'ny voninahitra aho. Iza no ahy any an-danitra, ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Dimy fahavalo amby roapolo. Fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Alleluia. Ataontsika hisaotra tompony amin'izany fiderana azy zany. Tia ny tompo kasiana ny any anatintsika fa tsara loatra ny miaraka aminy. Tia ny tompo kasiana ny any anatintsika fa ny eo akaiky ny mahatsara antsika. Mbola hivavaka antsika ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Misaotra anao Tompo satria fantatray fa ny eo akaikinao tokoa mampety anay. Te hifaly zay ny amin'izay zavatra misy mangirangirana sy mamirapiratra eo amin'izao tontolo izao. Fa mihoatra lavitra noho izany ianao. Ny eo akaikinao no mahatsara anay. Miombona aminao no mety aminay. Mihoatra lavitra noho izay mety te hiombona aminay
eto amin'ity tany fandalovanyity Andriamanitra. Misaotra ray, misaotra tompo malala fa tena na dia levona tokoa aza nofinay sy mifonay dia fantolampy mifonay sy anjaranay mandrakizay ianao Andriamanitra. Misaotra tompo, makasitraka satria ianao ilay Andriamanitra azo ianterana, ianao ilay Andriamanitra azo iankinana, dia izany indray no asandratra eto androany. Misandrata amin'ny avindrin'Andriamanitra, misandahatra ny amin'ny toerana izay tsy takatry ny saina, misandrata tompo fa vonona izay androany. Anandratra anao, hanome voninahitra anao indray. Misaotra tompony amin'ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Ataontsika hitehaka mafy voninahitran'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Ataontsika hiaraka hiteran'i Jesosy. Ataontsika metraka an'i Jesosy eo amin'ny toerany androany, amin'ny fiterana, satria tsara loatra izy. Ny momba antsika ray manontolo ny fotsika, ny saitsika. Anandratra avo, mpanjaka.
araka ilaza izantsika natao aho iteranao natao aho iteranao ataovy marinao amponao zany ny antom-pisitsika ety iteran'i Jesosy natao aho iteranao ny fo ny fanahy ny saina zay rehetrarehetra momba atsika natao aho iteranao ankarazanao aho natao aho iteranao lay anaranao natao aho iteranao androany Jesosy fotoana anankiray atolotra tena andrindrininay manodidina anay ifatohanay aminao tanteraka te hieno anao manokana izay androany te ho kasihanao te ho fenonao androany Jesosy zay te hiaina an'izany atmosferanao zany ao fahatsaranao tanteraka satria masina loatra ny ianao Jesosy te hiaona aminao zay alleluia die.
Jesus, eu se misia noia, Jesus, tiquisia, isanar, Jesus, isanura, Jesus, samnitra, Jesus, eu matsarana. Isanaro tu pomilana, isanura tu pomilana, isaminita, isatsekora tu pomilana, isanaro tu pomilana, isanura tu pomilana, isaminita. Isatsekora tu pomilana, ni furi sakyu ni fanai kyu, maniri mafiana. Sisi tuera natakaluku, nyawani lana. Nyawa kaking nawi yan tumpo. No matter
hitoetra tsy iananaya ndao tsika relaza ho isan'andro atompo milana isan'andro atompo milana isan'ora isatsegora atompo milana isan'andro atompo milana Masina loatra ianao Jesosy, masina loatra ianao, tsisy toanao, manaja anao tanterak'izay. Masinyanao andiamanitro tsy misy ny toanao. Masinyanao, masinyanao andiamanitro kumisandra tayana mamaneran'izao tontolo izao tsisy hery mato itranao
antsika rehetrarehetra zany masina anao Andriamanitra masiny anao Andriamanitra masiny anao Alléluia. Daontsika ity tanana mafy ho an'ny tompo a. Isotra ny mpanjaka indretsika ny amin'ny fotoana izay omeny. Tiako ho fantatrao fa fotoana rehetra izay omen'Andriamanitra dia fotoana mamy foana iombonantsika amin'ny fanatrehany. Sady izany nda ho ary ho fofany amin'ny lanitra indray ny tananao dia tenenin'Andriamanitra hoe falo ny foko-Andriamanitra ravoravo ny fanahiko. Fa nisan'ny tominao teto amin'ity toerana ity indray andro any a, iombona sy fandray amin'ny teny fahamarinanao. Ianao tsy Andriamanitra tsy maintsy hanamarina faminaniana, fa ianao Andriamanitra tsy maintsy mijoro amin'izay nilazainao. Ny teninao ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny faminaniana mbola zan-toetra, fa ny teninao tsy mila fizan-toetra fa fahamarinana mandrakizay. Ary ao amin'ny teny ianao no manamasina anay, ao amin'ny teny ianao manamarina anay, ao amin'ny teny ianao mampijoro anay. Mila mihoatra ny teninao zay noho ny zavatra rehetra.
ary amin'ity takarivo ty mangeta hetsy izay ny teninao Andriamanitra. Halleluja. Ny teninao Andriamanitro fidy avan-dehibe, ny teninao mandrisy lahatra, manakatsangana izay maniry, ampianaro ao tompo anambara ny fitiavanao, ovanao Andriamanitro, sambatrao ka eo anilanao, ampianaro ao tompo anambara ny fitiavanao, anovanao Andriamanitro, sambatrao ka eo anilanao, sambatrao ka eo anilanao, sambatrao ka eo anilanao. Asotia tanana mafy ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo. Izy zao mahery zao, Jesosy avy any Nazareta, orakoraka mafy azy. Alleluia, alleluia. Miarabanao ndray tonga amin'ity takarivo ty, fotoana manokana eonatsika ifandraisantsika amin'ny teny fahamarinana. Amen. Mazao toerana re. Alleluia. Miaina ny fahafenony ao anaty firaisana aminy, na hoe iray aminy. Ny maha-atmosfera, ny atmosfera dia ny fisian-drivotra. Rehefa ivelan'ny atmosfera ny tany ny olona anankiray dia tsisy rivotra tsony. Zany hoe tsisy fiainana ivelan'ny atmosfera. Raha miresaka zany sika ny tontolo misy atsika eto tany dia rivotra no mitondra fiainana ho an'ny nofo rehetra. Rehefa tsy misy rivotra dia tsy misy fiainana. Ireo aloha lesy lahatra amin'izany tena zany no fahamarinana. Zany no mahatonga ny olona rehefa makany amin'ny volana fotsiny ianao dia efa mihoatra ny atmosfera ny toerana misy azy, dia tsy maintsy mitondra gazy avy aty ambonin'ny tany ianao, misy rivotra na oksizena entinao miaina eny amin'izay habakabaka sy toerana ivelan'ny atmosfera tianao hovangina. Sainao ane hoe tsy misy rivotra eto tany dia tadidia hoe tsisy velona eto na ray ary. Raha ny siansa no resahana dia voalaza fa ny mahatonga ireo toerana any amin'ny planeta hafa tsy azo iainana, tsy azo hipetrahana, tsy zava-mananaina dia satria tsy misy rivotra any. Magaga nefa dia zao Baiboly dia milaza. Ny ten'Andriamanitra dia manambara mazava ao bokin'ny Efesiana toko fahenina. Efesiana toko fahenina ny 1:1 ka 2:12. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana ny amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Na hoe ny fanaratsy manapaka eny amin'ny rivotra. Ny fanaratsy dia eny amin'ny rivotra. Eny amin'ny rivotra ny toerana misy azy. Ary voalaza fa eo amin'ilay tontolo na atmosfera no misy ny fanaratsy. Zany hoe ilay tontolo iveloman'ny olombelona eto tany mihitsiny, miaina eo amin'ny nofo, ny tapahany io, fanahy io ozy izy ny tenin'Andriamanitra mandidy faharoa. Fa tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy. Aiza izy?
eny amin'ny rivotra. Hitanareo a, Satana zany vao nanomboka nazo ny fanapahana sy ny fahefana eto amin'izao tontolo izao, rehefa nisedeny Adama tamin'ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra natolotra Adama azy izay fanapahana izay, dia tonga dia nakatoerana izy eny amin'ny tontolo mitondra ny fiainany nofo rehetra atao hoe rivotra. Eny izy no mitoetra. Io no mahatonga ny fanao sy ny fiasan'ny eo amin'ny fiainan'ny olombelona nofo mandray eto an-tany. Lazay ny ten'Andriamanitra hoe miaina amin'ny fanaony izao tontolo izao. Izao tontolo izao. Io fanjakan'ny aiziny io dia voalaza fa manapaka eny amin'ny rivotra izy. Midika fa ny rivotra iainantsika androany dia eo ambany fifehezan'ny fanjakany sy ny fanapahany, ary io fanahy io atao hoe Satana na andrinana izao tontolo izao. Zany no antony rehefa tonga eo amin'ny firenena anankiray ianao dia renao ny vesatry ny atmosfera. Misy tsiodrivotra sy fiainana ohatry ny efa mahazatra mipetraka eo amin'ny fetanana anankiray na firenena anankiray. Dia variana ianao fa rehefa ela ny olona ohatra miala etỳ Madagasikara mipetraka any amin'io tanàna io, dia lasa mitovitovy fomba fiainana sy fomba fisainana amin'izay mponina ao amin'ny toerana io. Zao mahita fa anisan'ny fanahy mamatotra ny Frantsa zao ny bipolaire. Misy fotoana ohatrany hoe tsara fanahy be, dia rehefa avy eo mivadika ratsy fanahy be tampoka indray. Zany fomba fiainana zany dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe atmosfera na tontolo ifehezan'ilay fanahy eo amin'ilay fanapahana misy eny amin'ny rivotra sy ny tontolo. Hitondrany sy fehezan'ny firenena, fanjakana, foko maro samihafa eto ambonin'ny tany. Renao mihitsy hitanao ny fahazaran-dratsy mamatotra olona eo amina toerana anankiray, eo amina firenena anankiray. Rehefa mitoetra maharitra eo amin'ny toerana sy firenena io ianao dia raha tsy ampivavaka tsara dia manomboka hifindrahan'ilay izy tsikelikely, satria lasa voataiza ao anatin'ny le monde na le tontolo misy anao, ny karakteranao, ny fomba fijerenao sy ny fomba fisainanao, ary misy impact na fiatraikany eo amin'ny toe-pananao mihitsy ilay izy. Tsy hainao hoe ahoana satria ny rivotra iainanao eo dia feheziny mpanapaka eny amin'ny rivotra. Zany no antony rehefa tonga amin'ny fanamasina. Zao no vakitsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka amin'ny 9 voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika izany teny izany. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ohatr'izao zany toerana anankiray. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofoka nanienika ny trano ny angonany. Hitanareo? Vao tonga amin'ny fanamasina dia nanova atmosfera izy. Tsy le rivotra mahazatra iainantsika izao no entiny, fa le rivotra sy atmosfera an'Andriamanitra tonga nameno an'ilay toerana vao feno ny fanamasina ny mpianatra rehetra tao amin'ny efitra ambony rihana. Rehefa tonga ny fanamasina dia nitondra rivo-baovao izy. Rivo-baovao tao amin'ny efitra ambony rihana, nameno ny toerana, rivotra hafakely mamelona sy manova ny tao anatin'ny mpianatra, nahazaka ny mpianatra iaina fiainana tsy misy tahotra fa mijoro an'i Jesosy Kristy na hiatra manainy azy. Io tontolo noentin'ny fanamasina tamin'ny fahafenoany tao anatin'ny mpianatra io dia nahazaka nanova ny toetran'ny mpianatra. Tsy nitovy tamin'ilay toetran'ny mpianatra talohan'ny efitra ambony rihana. Zareo anie mahafasamihefan'ny Petera teo aloha.
niaraka tamin'i Jesosy izy fa mbola teo ambany fifehezan'le rivotra mamelona teo amin'ny nofo fotsiny. Fa rehefa tonga le rivo-baovao ara-panahy avy amin'Andriamanitra dia tsy nitovy velively mihitsy Petera zakan'le rivotra fiainana teo amin'ny nofo nandà intelo an'i Jesosy sy le Petera zakan'ny rivotra ara-panahy kosa noentiny fanahy masina lasa niova fo nanaiky ho faty martiora ny finoany an'i Jesosy. Ny tena marina, tsy vakansy any amina toerana mahafinaritra no ilainao, fa efitra ambony rihana hitondra rivo-baovao anovany ao anatinao. Jereo fa niraisin'ny fanahy masina ny fifehezana sy ny contrôle teo amin'ny toerana nisy ny mpianatra aloha ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa vao nizarantsika teo, dia mahatramin'ny andiny fahaefatra zao voasoratra. Ary nisy lela maro nitarenafo niseho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay nampitenena ny fanahy masina azy. Alleluia. Ny fanahy masina teto nameno sy nitondra fanovana teo amin'le tontolo na atmosfera nisy ny mpianatra. Za teny hivavaka mba izy fiantraikany sy ho zakany atmosfera amin'ny fanahy masina ianao. Tsika zany tsy afaka hitondra an'io tontolo ho ao anatintsika raha tsy tanteraka aloha ny fisokafantsika ara-piombonana sy iray amin'Andriamanitra. Voalohany aloha niara-niangona ry zareo dia niray saina. Eo amin'ny toerana tsy misy firaisan-tsaina sy fifankatiavana dia tsy afaka miditra tsehatra Andriamanitra mitondra ny atmosferany. Mila mangetahety ianao ny aina amin'ny tontolony ao anaty fanekenao ho tarihany ao anaty etaeta velona ny ombona andeha ary aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy izy Jesosy, mila faharetana ao anaty vavaka mamelona etaeta ao anaty fiombonana ny iray amin'Andriamanitra aloha ny mpianatra. Ny ray saina hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Le efitra tsy hoe efitra vaovao, fa le efitra efa nisy teo aloha ny vorindry zareo ihany. Dia tao amin'io efitra ambony rihana io ihany Andriamanitra tonga namangy nanovan'le tontolo rehefa feno ny fepetra'le toe-po piraisana amin'Andriamanitra sy fiombonana ary fifankatiavana nisy sy firaisan-tsaina teo amin'ny samy mpianatra Jesosy. Eno ity famarinany ity. Rehefa manomboka feno ny fanasika ao anaty feno etaeta sy fiomanana ny ombona sy iray amin'Andriamanitra dia lasa efitra ambony rihana mandehandeha ny vatanao hitondra ny fanatrehany sy ny atmosferany any amin'ny toeram-piasanao. Aza miandry fanovana avy eny ivelany eo amin'izay tontolo misy ianao na any amin'ny toeram-piasana na ao am-piangonana na mpiara-manompo na ao an-tokantrano, fa manomboa manapa-kevitra ao anaty anana etaeta firaisana amin'Andriamanitra, anana etaeta ny ombom-po sy iray saina amin'ny rahalahy sy ny mpiara-manompo amin'ny Kristy Jesosy, mba ahafahan'Andriamanitra mampiasa anao ho fantsona hitondra ny atmosferany eo amin'ny tontolo misy ianao. Tsika tsy karazan'olona mitady atmosfera vaovao, fa tsika manakidy tao amin'ny fanekeny fiovam-po takian'Andriamanitra mba ho karazan'olona mpitondra ny atmosferan'Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Voalohany, zany no ilazako fa ny fifoazana dia tsy tontolo na atmosfera miova tadiavinao mambavaka,
fatoepo miova, feno etaeta sy mirehitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra anova tontolo na atmosfera. Tsy maretiaka ao an-tompo. Jereo mpianatra fa nitokam-bavaka, ny ray saina sy foro zareo tao amin'ny efitra ambony-drihana. Voavy ny ray saina sy foro zareo tao amin'ny efitra ambony-drihana. Dia tonga Andriamanitra nandefa ny fanamasina ameno azy. Ary ny fanamasina no nitondra an'ilay atmosfera ny lanitra, nanova an'ilay tontolo. Izany hoe ny fafan'Andriamanitra tao amin'ny efitra ambony-drihana io, ilay rivotra efa maloto eo amin'ny nofo, fa nitsoka ny rivo-baovao ara-panahy anova ny ao anatin'ny mpianatra. Ny vokatra avy amin'io rivo-baovao io dia fiovam-po sy fiovam-toetra tanteraka tao anatin'ny mpianatra. Lasa sary zareo mivoaka an'ilay efitra ambony-drihana dia nitonontonona teo amin'ny tempolon'Antsirany sy ny afenany teo anatin'io efitra io. Izany hoe raha tokony handositra fanenjena izy dia ny sanjoro vavolombelon'i Jesosy Kristy teo amin'ny vavahadiny izay namoaka lalàna sy didy hanenjika azy. Mafantatrareo ve? Ny fahafenon'Andriamanitra ao anatinao dia manovanao anana ny fahafenon'i Kristy, anana ny toe-panahin'Andriamanitra, sa hiatika sy affronter an'ireo tontolo rehetra izay natahoranao teo amin'ny nofo toy ny fahendrena, nefa fifehezan'ilay rivotra ranofo mamelona hita maso izay misy androany iainantsika ihany zany rehetrarehetra izany. Ny hoe fahafenon'ny fanamasina dia manova sy mamboatra antsika ho ilay karazan'olona maneho an'i Kristy amin'ny fahasahiana, amin'ny fahafenon'ny teny, amin'ny fiovam-toetra. Izay no atao hoe fijoroana, na mamaritra ny atao hoe fijoroana kristianina, feno herin'Andriamanitra sy ny fanahiny. Asan'ny apôstôly toko 2:4. Jereo anie, rehefa tanteraka ny hoe feno fanamasina ry zareo toy ny mino fanamasina azy, ny teny amin'ny fiteny maro samihafa. Manomboka amin'ny 14 teo farany toizako amin'ny 15 ka hatramin'ny 19. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema, avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho ny zany feo zany dia niangona ny olona maro ka very-hevitra fa samy nary azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe, indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo? Ka ahoana no andresantsika azy amin'ny fitenitsika izay nahabe antsika? Dia tany saina moa sasatsasany amin'ireo fokom-pirenena izay tonga teo nandreny fiteniny teo amin'ny 19. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika ary miteny amin'ny fitenitsika avy ny amin'ny asa lehibe izay ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka nianana sady nresaka hoe ahoana no tokony hevitra izany. Hitanareo, misy fotoana omeny fanamasina ny olona eo ambany fahefany sy manaiky ho feheziny, ny fiteny ahafahany hafa mandray izay zavatra tiany fanahy holazaina. Ny fahafenon'ny fanahy zany dia mitona olona anankiray feno Andriamanitra, ilaza eo amin'ny vavany izay zavatra tian'Andriamanitra ho ambarany. Ny olona rehefa feno fanamasina zany dia tsy miteniteny foana. Voalohany, teto aloha tsy hoe teny tsy fantatra no nentin'ny fanamasina, fa teny fantatry ny olona hafa firenena tsirairay avy izay tonga teo no napetraka Andriamanitra teo am-bavan'ny apôstôly. Dia izao no izy, tsy afaka ho tonga eo am-bavanao ny afatr'Andriamanitra raha tsy ny eloavany fo manaiky feno Andriamanitra aloha. Io sika rehefa miteny sy misokatra io vavantsika dia mandratra sy manome alahelo ny hafa io. Ireny dia famantarana maneho ny tsy fisian'ny fahafenon'ny fanamasina sy ny fanapahany ao anatinao. Tia ny discernement na alalàntsika
zay feno ao anatinao. Rehefa misokatra ny vavanao dia bebaka sy mahatsiaro an'Andriamanitra ary miova fo zay mandrehanao maheno ny tenim-pahamarinan'Andriamanitra zay apetrany eo am-bavanao. Zany hoe mitona ny olona anaiky sy ahita an'Andriamanitra sy ny fahamarinany zay zavatra lazainao, fa tsy mitona olona ankahala ny rahalanao na hiala an'Andriamanitra na hitondra vesatra ao anatin'ny hafa. Rehefa maka ny fifehezana eo amin'olona anankiray ny fanahy masina ka mameno azy ary hitanao fa manomboka amin'izay manitsy sy maka toerana ary mamboatra anao ao anaty sy mamboatra ary maka ny vavanao hiteny araka ny sitrapony izy. Zany hoe le fahafenona ao anatinao dia fahafenona manitsy anao eo amin'ny nofo, fa mampitoetra sy mampiorona ny ara-panahy ao anatinao hifanaraka amin'izay tiany fanahy masina ho lazainy eo am-bavanao. Misy fahendrena ara-panahy manomboka amin'seho amin'ny fiteny mihitsiny tena mety hoe tian'Andriamanitra ho lazaina avy eo amin'ny vavanao io rehefa zakany ianao anaty fifehezana. Izy ny lasa mitondra anao ary zay no maneho sy manambara ny profo mahazanak'Andriamanitra anao zay tariny fanahy zanak'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra ny miara-milaza amin'ny fanahy ao anatsika manome lanja an'izay toerana mahazanak'Andriamanitra antsika izay. Manomboka metsapanao amin'izay fa maka toerana ny fahafenon'Andriamanitra miaina ny fahavelomany ny fisinao ao amin'ny aina sy fihetsem-po ao amin'ny fisaintsainana no idirany fanahy masina tsehatra manomboka hovainy sy hoentiny hifanaraka amin'ny kopian'ny Kristy sy ny fisainany ary ny ao anatiny. Zay le hoe mampita ny fanahy masina zay voaraina avy amin'i Jesosy dia ino no amenony ianao. Zay mahatonga ny Paoly miteny zay manana ny sain'i Kristy hozy izy Paoly. Zay manana ny sain'i Kristy. Zany hoe fisaina amin'ny Paoly tsy le fisainana maha-Paoly azony teo aloha ara-nofo. Tsy le fiainana hiainana eo ambanin'ny atmosfera mamelona ny nofony, fa le rivotra ara-panahy zay nitondra ny Paoly amin'ny fahafenon'ny fanahy dia ampiny hery anova azy ahita tahaka ny fahitan'Andriamanitra, hisaina tahaka ny fisainan'Andriamanitra ary hiteny tahaka ny fitenin'Andriamanitra. Ny antondreo rehetrarehetrareo tanteraka eo amin'ny fiainan'i Paoly dia satria nanaiky izy ny ameno ny fepetram-panoloran-tenany ho babon'ny Kristy. Re zany amin'ny zavatra niteneniny sy ny lazainy. Hozy izy ny apôstôly Paoly hoe vombo niaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe nofoko sy ny momba rehetra dia vombo teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Kristy. Ary za zao miaina amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay tiakana n'olotra ny aina hamonjy ahy. Ary zao fahavelomako zao hozy izy Paoly dia tsy za tsoa no velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Rehefa babo sy manomboka feno ny fiasa amin'ny fanahy masina sy ny fiantraikany eo ambany fifehezany ary manomboka iray aminy ny aina sy ny fihetsem-po sy ny fisaintsainana dia manomboka mifanaraka amin'izay zavatra tian'Andriamanitra anapahana hevitra ny fanapahakevitra ao. Mahita manomboka androany fa ny fanahy masina dia anapahefana hitondranao, hitondra ny vavanao, hitondra ny fisainanao, hitondra ny feo amin'ny fieritreretanao ary anapaka amin'ny fahafenony ao anatinao ameno anao aneo an' Jesosy Kristy amin'izay. Mety ho teny ray dia anokatra varavarana fitsosona. Nareo ve tsy mahita fa misy karazan'olona rehefa miteny izy dia mitondra fiainam-panovana ho an'ny hafa ny zavatra zarainy? Sahala amin'ny hoe tianao eo foana izy hiteny mandraparivan'ny andro. Fa misy kosa olona na ianao aza tsy mahazo aina ao am-pandrenesana azy. Satria rehefa mampiteny ny fanahy masina dia mandresy lahatra ny fonao izy anao ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Ary ny ao ambadiky ny teny dia misy Andriamanitra manamarina sy momba amin'ny faniompamantarana sy fahagagana.
Ny fahagagana tsy natao hotoriana mba handresena lahatra ny olona fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Fa mifijoroana eo amin'ny teny no ahatonga an'Andriamanitra namarina an'izay lazainao amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Marka 2:20. Ny 2:20. Ahoana ny lazainy Jesosy tompony amin'izany? Zao ny voasoratra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory-teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-niasa tamin'ny apôstôly ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Ny teny no hamarin'Andriamanitra ny fanehoam-pamantarana. Fa tsy ny fahaiza-manaon'Andriamanitra ny toriana mpanantenana ny olona fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra vao iseho ny fanehoam-pamantarana avy aminy. Mila fantatsika fa ny efitra ambony rihana dia symbole na endrim-pamantarana manondro ny tranon'Andriamanitra sy ny tempolony, dia tsy iza fa isika izany. Toerana iandrasana amin'ny fametrahana an'Andriamanitra feno atao anatsika ny antom-pisian'ity trano lay izay tsy toerantsika mandrakizay ity, fa ovana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra hitafitsika ny tsy fahalovana. Raha izany ny zavatra misy dia izao, ty hita maso ty tsy dia zavatra important loatra, ty nofo ty. Zany mahatonga antsika tsy andevo nofo. Tsy ty ny tokony hampanotanao ka sakana tsy ahitanao mandrakizay. Zay mahatonga ny fahavalo voalohany natao horesena, tsy leny amin'ny rivotra tsy hita maso, androanao devoly isan'andro, fa mifanolora-teny isan'andro anombonao ny nofonao eo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ty vatany ty ny antom-pisiny dia iandrasana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra feno amin'ny fotoana iverenany mpakatra antsika ho ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Iandrasana ny hetsiky ny fanahy, iandrasana ny fahafenoan'ny fanahy, zay ty vatany ty. Toy ny efitra ambony rihana nataon'ny mpianatra, ny rehetra nataon'ny mpianatra tao amin'ny efitra ambony rihana io dia ny andro olona anankiray atao hoe fanahy masina. Persona anankiray nandrasan'ny olona. Tsy olombelona no fa mandray hita maso, fa olombelona fanahy atao hoe Saint-Esprit na fanahy masina. Raha ny fiangonana ny tsy mianatry ny miditra ao amin'ny sekoly ny fiandrasana amin'ny fanahy masina amin'ny faharetana sy vavaka, dia tadidio ho périodika ihany ny Pentecoste fa tsy continue. Zany hoe ara-potoana ihany ilay izy dia mandeha fa tsy toy mandrakizay. Zay no mahatonga an'Andriamanitra naniraka anay, anaitra anao, fa ny tena ilainao sy irinao amin'ny faharetana dia miandry ao amin'ny efitra ambony rihana, ao anaty fitokanana, ny fahafenony sy ny firaisanao aminy ao anaty vavaka maharitra. Mahatonga anao mitototody io dia zao, mandany fotoana tariny Satana mba angetaeta valiny amin'izay zavatra ilanao an'Andriamanitra fotsiny. Fa raha ianao no mamaly izay zavatra ilan'Andriamanitra anao, dia mora aminao no hifankahita mora foana amin'izay zavatra rehetra ilainao. Zany hoe ny valiny ao anatin'ny tontona 20 taona isasaranao tsy ahitanao an'Andriamanitra, dia mety omen'Andriamanitra anao amin'ny fomba tsotra raha manome fotoana ho an'Andriamanitra ianao fa tsy mandany fotoana amin'ny zavatra hafa. Hitako Jesosy ny teny tamin'ny mpianany. Ozy izy tamin'ny mpianany, mitoera ao amin'ny efitra ambony rihana aloha. Ambara-pahatonga, tsy nanome teny fikasana izy hoe rehefa afaka ohatr'izao vao omeko. Tsy ny teny izy afaka telona afaka herinandro, fa mitokana fotsiny aloha. Dia rehefa naharitra ny andro tao tsy mivoaka amin'ny mpianatra, dia tonga izay nandrasany. Voalohany, ilana toe-panahy atao hoe faharetana ao anaty fiforetana mambavaka. Ny etaeta-pahafenona izay lazain'Andriamanitra fa afaka ny ho tonga eo amin'ny fiainany izay dra manapa-kevitra ny iainany zany. Jesosy tena Andriamanitra, fa rehefa tonga nofo izy dia olony vavaka. Raha Jesosy Andriamanitra aza vao tonga nofo
dia vavaka ny nandaniany ny androny. Izy asy ianao mba miseho hoe tena tsy dia mila vavaka loatra fa tsika efa powerful amin'ny onction. Tsika ane tsy voaositra fa miaina ny fanosorany Kristy tsika. Jesosy rery no atao hoe voaositra, izy no atao hoe Kristy, fa tsy tsika. Amin'ny alalan'ny fanamasinao ao anatinao no tonga ao anatinao ny fanosorany, fa tsy anao le izy. Mananositra tsika fa tsy tsika fa ny Kristy le izy. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Zay no mahatonga tsika mila manetry tena. Zay no mahatonga le antsoantso amin'ny école biblique ny larobia ariva. Zay efa manomboka manteny amin'ny radio le izy efa nomboka le izy tamin'ny larobia ariva teo. Izy hoe nytany tamin'ny école biblique tamin'ny larobia ariva tsy angany ny tanan'izay tany. Reo zany misy mpianatra vitsivitsy efa tany a. Misy ihany koa zay tonga tany fa mba manasa anao ao anatin'ny 3 volana dia isy certificat hozaraina, isy examen kely 3 volana monja nieretantsika isaky ny alarobia. Alalanao zavatra be dia be ao anatin'io sekoly biblika io. Fa zay tena mangataka satria be dia be ny zavatra ahitsin'Andriamanitra amin'izay zavatra efa hoe mety nahazatranao hatramin'izay. Mba hatonga anao iaina mipanetretena alala tsara. Fa zay no déviation satanique hitondrano fiangonana ao anaty fampianaran-diso amin'izao andro faran'izao. Ny hatonga anao tsy hampahazo aina n'Andriamanitra. Fa fanahy ny antikrista manomboka tonga eto ambonin'ny tany. Ny hatonga ny vokatra avy amin'ny fampianarana andrenesanao. Fenao olom-boaositra. Za olom-boaositra. Za manana ny ositra Kristy ato anatiko tena intouchable ako. Tsy mila tenenina zany. Fa rehefa ao anatinao Kristy en communion n'Andriamanitra tsara ianao dia manomboka merenao tsara ny manavaka ny fanahy miasa ao anatinao sy mampiasa anao amin'ny fanosorana. Dia anetry teny ianao tsy teny hoe za ny olom-boaositra fa Kristy rery no atao hoe lay voaositra. Anarana ma Kristy. Raha vao manomboka makafy ianao fianao koa voaositra dia manomboka miditra ny fanahy ny antikristy. Zay no mahatonga dia olona be dia be. Hitanareo, vao manomboka ampiasain'Andriamanitra, raha vao niositran'Andriamanitra no mampiasa anao ka maneho ny heriny ao amin'ny fiainanao Andriamanitra, tsy ampy ny fatra ny toe-panaraka n'Andriamanitra ao anatinao. Hitsenanao an'ilay fisehoan'Andriamanitra goavana amin'ny fampiasany anao. Dia anomboka haka ny toeran'i Jesosy sy kelikely ianao, dia raha pitso amin'izay ianao ilaza fa Kristy. Dia rehefa hiteny ianao hoe ianao ny Kristy, dia anomboka ilaza ianao hoe za nanangana maty betsaka noho Jesosy. Aza manao an'izany. Jesosy ani tsy mpanangana maty fa izy mihitsy mifananganany. Halleluja. Zero ny etapy mpananganan Jesosy, olona ray tany an-tranony, olona andeha ho alevina natsangany. Lazarosy maty farana navoakany. Tamin'ny fitsanganany tamaty zay maty rehetra nanomboka tany amin'ny andron'ny Abrahama sy ireo olom-bo vita rehetra mivoaka amin'ny faty. Ianao na vita an'izany. Na zany fotsiny ara dia tsy impensable. Aza mampita voromahery sy fody visaka. Tsy tovy zany. Za créature, izy créateur tonga nofo. Andao hitetana mafy azy. Ny fahefana ma Kristian Jesosy dia fahefana tokana, tsy azon'izy isandohana, fa izy rery, izy ny teo amin'ny hazo fijaliana, izy no nisolotoeranao tamin'ny fahafatesana, izy no nitsangana tamin'ny maty, izy ny eo ankavanany ray, ary izy ny anjasantsika iveriny any amin'ny raha lanitra mpakatratsika. Mbola tsy eto izy. Mbola tsy eto izy. Zany mahatonga atsika taorian'ny fitsanganany sy ny akaranao any an-danitra melohan'ny iverenany ho vatana trano fanahy hitoerany fanahy masina. Ka ny tempolin'Andriamanitra dia tsy toerana natao hiandrasan'olona hitarika anao. Aza miandro olona hitarika anao zany, na hiandrasana ataontsika hoe fanetanana
mba hisokafa anao voafeno ianao, na hiandrasana mpitoroteny mba hanaitra anao vao hibebaka ianao. Fanotepolon'Andriamanitra dia toerana hiandrasana ny fanahy masina sy ny fahafenony. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Teo amin'ny efitra ambony rihana ny mpianatra, tsy ny androolombelona ho avy fa fanahy masina hiditra mba hameno azy no nandrasany. Tsy olona ho avy fa fanahy masina niditra amin'ny fahafenona no ilaina. Rehefa tonga ny fanahy sy ny fahafenony dia tsisy lehibe sy kely tao amin'ny efitra ambony rihana fa fatra mitovy no nisehon'ny fanahy tamin'ny tsirairay avy. Afo ray isaky ny lofa tsy nitambatra teo tampon-dohany izay tao hoe lehibe sy ny fidiana izy. Ny mamaky an'Andriamanitra ny fisokafanao eo am-piandrasana azy fa tsy miandry amin'ny Paulina Petera na Rodolphe. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Izy no rasantsika ao amin'ny efitra ambony rihana. Fanontaniana mipetraka, efa niona tamin'Andriamanitra ve ianao? Zay dia manaitra anao isan'andro isan'andro mba hanana fisokafana angetaeta ny fahafenona ao anatinao. Aza miandry fampaherezana, aza miandry fanairana amin'ny teny, fa manana faharetana mba mikatotrano mivavaka. Dia tsy mampanina izay fanapakevitra raisinao io congé naovanao vakansa somary mbola misy ataontsika hoe iray volana io mba ataovy misy herinandro tsy voana. Fa hitokanana ionana aminy sy iombonana aminy. Fa za milaza marina aminao fa sambatra hozy Jesosy zay nona sy mangetaeta amin'ny fahamarinana fa izy na miantoka fa tsy maintsy voky ianao miala eo. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Reo olombelona dingana voalohany ahafahantsika misitraka ny fahafenon'ny fanahy masina dia ny fanazarantsika tena, fanazarantena amina fiainana, ahafahantsika misaina sy mandeha amin'ny fahafenon'ny fanahy masina sy ny voninahiny ary ny heriny misekolo ny faharetana mivavaka. Izy amintsika eto zao ny karazan'olona efa mba navita mivavaka nandritry ny adiny 3 ianao rery. Raha tsy hainao ny miandry ny fanahy masina amin'ny etaeta sy faharetana dia hosahirana eo ianao hiady saina midinga ny fahatakaranao mahaolona zay voafetry, ny herinao mahaolona zay voafetry. Satria rehefa miatrika tontolo-panoera ianao dia misy zavatra tsy takatry ny sainao ilanao ny fidirany an-tsehatra foana. Ko tsy amin'izany no antony fitokanantsika. Fa renretrarehetra reny nefa miala ho azy rehefa feno ny fiombonantsika sy firaisantsika aminy ao amin'ilay dingany hitokanantsika napahantsika hevitra ny ana fiainam-piovana ao amin'ny sekoly ny finoantsika an'Andriamanitra. Rehefa mianatra ianao mba ho fenony dia ny manome faharetana miandry azy amin'izay amin'ny etaeta feno amin'ny fitokananao. Aniry ianao mba ho fenony tanteraka. Lasa miteny ny fanahy masina tena feno ihany. Tario fanahy masina. Misy fotoana tena miteny mibitsika amin'izay ny fanahy masina satria manomboka etaetanao ilay izy. Dia misy zavatra nefa tena hitanao mihitsy ohatry ny mety be zany fa tonga dia renao izy miteny ajanony ty tena heninao mihitsy ao anatinao ao. Fa rehefa ianao mivavaka eo iny zany miteny ajanony ty tonga dia fa eo ianao toko manapa-kevitra hoe Seigneur zao dia zao ihany. Ny fanahy masina rehefa tonga ao anatin'ny olona alohan'ny hamenony ianao dia hovainy mihitsy alohany ao anatinao. Tonga amin'izay izy mameno anao. Satria rehefa ho fenony ianao dia hoe tsy hanao tsony indray ilay izy fa ho an'ny hafa iny fahafenony iny. Amen. Zay mahatonga anahy misy fotoana niteny aho hoe inona ny antony mahatonga ny mpino aty Afrika rehefa tonga any Eropa dia mangatsiaka. Inona ny antony? Za fantaniana zany na tonga saina eo maninona ny fiangonana ty andafy aty ny lasa restaurant. Fiangonana ny ankabezany lasa restaurant daholo e. Dia gaga ianao sasany ary tena misy ary fiangonana any amin'ny toerana sasany boîte de nuit. Fa maninona? Satria vokatry ny fampianaran-diso ilay izy. Miaka be loatra ny fampianaran-diso aty Afrika. Maro ireo olona diso fandray, diso fijery ny fahafantarana ny fototra tokony hifandraisana amin'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ampianarina azy ireo
avy amty amin'ny firenena atao hoe mahantra na continent africaine dia Andriamanitra mpanao miracle fotsiny. Tongava ao amin'ny tovy fa Andriamanitra rehefa miasa ao amin'ny fiainanao dia azo vady ianao, azo fiara ianao, azo trano ianao, azo vola, anakarena be. Dia amen daholo ny ray fiangonana. Rehefa tonga any amin'ny tany manan-karena amin'izay ry zareo, mahita fa mora ny fomba azahoana fiara amina fanaovana crédit, fa azahoana trano amin'izay ilainy, moramora amin'ny fiainany, dia tsy olana loatra amin'ntsony ihany koa ny sakafo. Dia jereo fa ny antony nahatonga azy ireo hitady an'Andriamanitra kay dia noho ny kibony daholo. Rehefa feno fepetra sy antony hitadiavana an'Andriamanitra dia mora ho azy ireo amin'izay ny miabandona sy manadino an'Andriamanitra. Ka tonga valobavaka efa azoko atao inantsony Andriamanitra fa natery teo alohany hoe valobavaka ny ilana an'i Jesosy. Tadala fototra-pampianarana fototra nisiny. Tsy manana antony ifikirana amin'Andriamanitra intsony ny olona mba hifikitra tanteraka amin'ny antony fanoloran-tenan'i Jesosy tamina amin'izany azy, satria tsy mahafiorina ny fampianarana misarika ny olona hitoetra sy ankina amin'Andriamanitra amin'ny valina hatongavan'i Jesosy ny amin'ny fiainana mandrakizay izay miandry anao rahabitso. Zareo fa vita amin'ny fiangonana ny ivelany. Azonao ve? Matetika ny Andriamanitra ny zarena tany amin'ny tany mahantra dia Andriamanitra fanafody anohanana sy fahantrana fotsiny. Miala tsiny raha iteny an'ity teny ity. Tsy ny rana hitory ny filazantsara ody fahantrana, fa ny rana hitondra an'i Jesosy hamonjy ianao ao amandrakizay. Tsy misy atahorany amin'ny zavatra satria tsy conditionné ny zavatra tsy misy Andriamanitra na ny zavatra misy. Fa rehefa izy niditra tsetra hikarakaranao dia ianao ny fantohany fa tsy zavatra ilanao azy. Izy mifantoka amin'izay azahoananao iombona aminy. Ianao mampahiratra ny masony ahita an'izay zavatra ilanao azy. Ilay Andriamanitra mpamatsy izay ilainany e, dia Andriamanitra fiainana aloha e. Tsy maintsy fiainanao izy aloha vao miditra tsehatra amin'ny sainany aminao izy. Mihoatra noho ny zavatra rehetra izy satria namonjy ianao mandrakizay very vokatry ny fihodinany Adama izy izay nilaviny. Jesosy tonga hamonjy ny fanahintsika aloha vao mizavatra rehetra. Mbana loatra ny fampianarana milaza fa Andriamanitra dia mpamatsy izay ilaina fotsiny. Ny tena ilantsika an'Andriamanitra dia zao ny rehefa milamina amin'ny fiainantsika, rehefa manomboka miseho hoe tena nanao an'izao Andriamanitra, Andriamanitra tena gravy satria ny zavatra ny sehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Zao anefa tsy ny fahatongavantsika eo anatrehany anery ampinoana azy amaly izay ilaitsika no atonga antsika hiaina finaritra ao aminy, fa isika tonga manana toe-po feno etaeta amaly izay ilain'Andriamanitra ny amintsika. Inona ny tenen'i Jesosy rehefa tonga eo aminao izy? Anaka, atolory ahy ny fonao. Rehefa omenao ahy ny fonao dia tsy olana amiko izay rehetra tokony ho anao. Fa raha vao miray amiko eo ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko dia sokafako anao ny lala amin'ny fahita-pity, angatao izay tianao na inona fataoko aminao zany. Tandremo fitsika natao amaly ny etaeta an'Andriamanitra. Anokatra ny fotsika ho azy fotsiny. Tsy olona natao anery azy ampinoana amaly izay tadiavintsika aminy. Tsy izay ilay izy, fa isika dia natsony anolo-tena ho azy. Atoloro ny teninareo rahalahy, ho fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra, fa fanompoam-piakofana na fanompoam-pivavahana mety ataonareo zany. Manolotra ny fotsika sy mba tsika azy tanteraka aloha satria tsy olana ara-bola sy fanasitranana aloha nahatongavany, fa ny hamonjy atsika mba tsy ho very mandrakizay. Valio ny antsony, valio ny antsony. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana, fa avy ao ny hevian'ny aina.
Andriamanitra teo iray sy miombona aminao izy fa tsy hoe mpanomponao amponoana amaly ny etaetanao dia zay nilazanao fa Andriamanitra ao izy. Rehefa azo ny fonao dia azo ny mombanao rehetra. Ny hoe azo ny fonao dia manomboka tsy manao zay tianao atao ara-nofo intsony ianao, izay ny atsapana an'ilay izy. Miankina amin'Andriamanitra avokoa ny mombanao ray manontolo sy ny sitrapo rehetra ao anatinao, ny amin'ny zavatra ataonao, satria ao amin'ny fono ny toetra amin'ny fiainanao. Rehefa ny fono no menao an' Jesosy dia zay no midika fa izy no antony ny ivelomanao. Mandroso ao amin'ny fiombonana sy iray aminy fotsiny dia ozy izy zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika, tsy omeny maimam-poana miaraka amin'ny fandraisanao amin'ny Jesosy koa va ny zavatra rehetra. Ny tahiry ny fanoloran-tenanao dia ny fampianarana voarainao fa Andriamanitra dia mpamonjy sy tompon'ny fiainanao rehetra, manapaka sy manam-pahefana aminao. Ary rehefa tanteraka ny mahazy ianao sy mahafananana ianao dia ny tompo ny hevitra ny fananany, fa tsy ny fananany ny taraina tady tompo hikarakara azy tsy maharidiaka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Zay le tepolo an'Andriamanitra zay ny vaketsik'isan'andro. Tandremo ny teninareo fa tepolon'Andriamanitra ka tsy mahazo manao zay tianareo nareo fa olo-movidy ianareo tamin'ny raha na lasany. Hafa mihitsy ny hoe Kristy mivelona ao anatinao sy mitoetra ary mitondra ny fiainanao. Tsy misy fampianaran-diso mitahiry an'izany ara-panahy zany. Fa rehefa tonga ny fampianaran-diso ohatra ny eto tany ihany ny fiainana dia raha tsy mahazaka fahamarinana ara-panahy, io koa ny problème. Rehefa mena ny fahamarinana ara-panahy dia ohatra ny manindrona satria minahoana mbola eto tany ihany ka ilay tena fiainana hitadiavany an'Andriamanitra fa tsy misaina amin'ny mandrakizay zany. Raha vao tsy ampy ny fiorenany mandrakizay ao anatinao dia ho fantsony Satana azo ny ampiasaina ianao satria mbola olona miaina eo amin'ilay tontolo sy ilay rivotra mahazatra ihany. Petera nefa niaraka tamin'i Jesosy mbola tety ihany aloha le rivotra tetiny nampiaina azy, nataotry ny ho faty izy dia hoy izy hoe tsy fantatro. Fa rehefa tonga ny atmosfera vaovao nanova azy tao anatiny zavatra nitranga zay natahorany teo ny lasa nanana ny fahasahiana tao anatina fanoloran-tena satria niova izy. Zakan'ilay atmosfera izy. Mila fantatsika zany ary mila tsarotsika isan'andro zany. Tovy amen. Nangataka tamin'i Jesosy dia niteny hoe Tompo, ahoana ny atao hoe miaina eto tany dia zao. Za mba te hisitraka mivokatsoa ny fandalovako eto, mivokatsoa n'ity tany ity. Misy fotoana ianao mba mivavaka ohatry zany iny. Dia misy fotoana ianao mandeha dia manoatra amin'ny Petera zany efa nanaraka anao zay dia aiza zay tokony ho anay. Mba tsy hakany an-tanan'izay mba zay tratra an'izany indraindray. Rehefa mba manatinatiny ady dia misy fotoana ho tratra an'izany ihany. Isaia 2:9-10. Raha manaiky sy makatoy ianao dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Fa raha mandasy miody ianao dia ho lanin'ny sabatra fa mivavan'i Jehova no efa miteny. Dia misy fotoana koa Jesosy niteny sambatra ny malemy fanahy fa izy no andova ny tany. Zany hoe misy fototra ara-panahy iorenana ny fahafahana misitraka zay etaeta tianao mba ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mandritra ny fandalovanao eto an-tany. Ny hoe manaiky dia tsy voatery hoe makatoa. Tsy mitovy ny atao hoe soumission sy ny atao hoe obéissance. Ny fanekena sy ny fankatoavana tsy mitovy. Tsy voatery manaiky an'Andriamanitra ao am-pony zay makatoa azy. Ny fankatoavana dia manosika anao zay taridalana voarainao. Fa ny fanekena azy ianao manaiky dia manosika anao ahita fahafinaretana eo am-panatanterahana zay zavatra asainy ataonao. Zany hoe raha diky mety ho karazan'olona toa makatoa ety ivelany ianao
kanefa manana état d'âme insoumis, tsy manaiky. Zany hoe tsy miompo amin'Andriamanitra eo am-panatanterahana izay zavatra sainy ataonao. Raha dika ny fankatoavana dia ny ataonao eo am-pandrenesana azy sy ny sitraponao anao arak'izay tokony ataonao. Fa ny toe-po kosa eo am-panaovana izay zavatra sainy atao no atao hoe fanekena. Ianao faly mankatoa azy no atao hoe manaiky azy. Enao mihitsy hoe misy fahafinaretana sy faliana mitsiry ao anatinao eo am-panatanteranao izay asainy ataonao na mifanohatra amin'ny sitraponao azy. Tsaka ny an-tana izay ohatra. Androany Andriamanitra tia naitranao izy. Ino ny zavatra tiany Jesosy hotenenina? Efa tsara ianao mankatoa fa ao anaty union tokony izay fifaliany mihitsiny no voapita ny fanahy ao am-ponao eo am-panatanterahana izay zavatra sainy ataonao. Dia amin'izay fotoana izay mikaonty eo imason'Andriamanitra ny zavatra ataonao sy ny fanomponao ary ny fandrosoanao eo am-panatanterahana ny asany. Mankatoa mety misy vesatra, fa ny fanekena fankatoavana tsy misy vesatra. Sangany eo amin'ny toerana misy ianao. Tenena amin'Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fahamarinany teny izay voaraiko androany. Misaotra ny amin'ny fanairanao ny aty fanahiko ho mpanompo mahatoky iaina am-pifaliana anatanteraka an'izay zavatra sainao atoko. Tsy ho avelako ho tsinitsina sy ambanin-javatra ny sitraponao. Fa ny etaeta-po sy etaeta-panahiko Andriamanitra ao dia ny anao ny sitraponao mandrakizay. Itia fantatro Andriamanitra fa afaky ny olona obéissant, tena hoe olona mpakatoa kanefa sanatria tout en étant insoumis. Nefa tena olona tena hoe tsy ao mihitsy le fanekeko anao. Androany zay no atao hoe fiatsaram-belatsia. Ny atao hoe fiatsaram-belatsia dia mankatoa toy ny manao izay sain'Andriamanitra atao, fa mifanohitra amin'ilay fankatoavana anao mivesatry ny tsy fanekena ao am-po eo am-panatanterahana izay zavatra asainao atao. Mila foraina Andriamanitra anampahatsapana amin'ny fotoana rehetra fa izay rehetra ataoko na miteny na amin'ny asa dia nataoko ho anao fa tsy ho an'ny olona. Hampoko anao zany mba ho voninahitra ao mandrakizay. Reko Andriamanitra miteny amiko, betsaka amintsika hono no voafatotra ao anatin'izany tongeno. Vavahinao dia sokafo ny vavanao. Teneno Andriamanitra mba ho voarainy ny fanomponao, mba ho voarainy ny fanomponao, hifandraisanao amin'ny fankasitrahana ao anaty fandinitena Andriamanitra, mamangy antsika, mba hiaina antsika ny asany tsisy vesatra fa nomezana voninahitra azy. Misaotra Tompo fa mbola mety ianao ny anaitra ho anao mifankasitrahana mandrakizay. Amen dia amen. Andao hitya tanana mafy ho an'Andriamanitra. Mahazo toerana andraisantsika ny filazana. Raha Pitsomaraina dia fotoana spesiala eny bypass. Teneno ny havana matsakaizany manodidina. Misy secret ao anaty union anankiray izay na manginy tompo amanokana ho zaraiko ao anaty fandraisana raha Pitso. Amen. Mino aho fa fotoana spesiala sokafan'izany ao anatinao io fotoana io ho voninahitra ilay mifetsiny ataontsika. Ndao ity tanana mafy an'Andriamanitra andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Azovinao akaikinao misy secret raha Pitso hoe Jesosy. Vavenao e. Za aloha te hahita zany secret zany.
tsy azo lazana zao pastery tsy azo okaloha e mbola tsy tenen'izao ony rapitso misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny a dia misaotra ny tompontsika fa afaka mbola mandray fiainana indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra anatanteraka fanatitra tsika araka ny nambara teo a raha manantanteraka fanatitra aza asiana vesatra hoe dia tsy maintsy homeko zany ty dia tsy afaka mody bus indray fa mandeha tongotra aza asiana vesatra fa zay tena amin'ny fonao a feno fitiavana ao anaty fifaliana nanomezanao any tompo fa zany no ankasitrahany tsy miankina amin'izay abetsany na miankina amin'izay mety zavatra eritreretinao fa izy Andriamanitra mahalala ny ao am-pontsika tsirairay avy rapitso araka ny resahana teo zany a dia fotoana manokana fandraisana fanasan'ny tompo manomboka amin'ny 7 ora sasany a eny amin'ny centre eny amin'ny bypass aka anelanelan'ny Gastropizza sy Bogota zany dia misy lalana miakatra iny ho an'izay mbola tsy mahalala na zay mijery ao amin'ny Facebook mivantana na ho antsika eto zay mbola vaovao dia eny amin'ny bypass fotoanantsika rapitso manomboka amin'ny 7 ora sy sasany fotoana afantarantsika secret an'Andriamanitra dia ao anatin'izay ihany koa rapitso azo adino fa rapitso no hitondrana ny ambavaka ny anniversaire ny mois de juin rapitso zany Madagasikara ho avy any satria Madagasikara teraka mois de juin dia raha te hiaraka Madagasikara anao dia tonga avany rapitso a ny fitondranam-bavaka zay anniversaire zay dia fotoanantsika isaky ny latsinainy talata alarobia dia mitohy foana etsy amin'ny Super U Analakely 2e étage Super U Analakely 2e étage dia manomboka amin'ny 7 ora indray ka hatramin'ny 8 ora sy sasany fa antsika miaino ny tenin'Andriamanitra latsinainy manokana dia sekoly mpamana olana talata dia sekoly ny fanasitrana ary ny alarobia dia sekoly ny fanambiana toetra sy tokantrano araky ny nambara teo ny larobia arivotsika dia manana ny école biblique zay atao eny amin'ny centre eny amin'ny bypass zany a ny alarobia arivo ny lakamisy kosa dia misy ny fifadikanana etsy Tanimena eo amin'ny Shalom ary ny zoma moa zany mazava ho azy dia etontsika isaky ny amin'ny 4 ora tsy diso dia misy ny radio azadino rehefa mba meny radio ihany dia raha zanao raha ohatra ka ilay mbola hodina iny ny radio anao dia ataovy eo amin'ny 98.00 dia tsoay ilay boribory iny dia amin'izay tsy afaka hovaina intsony alleluia tsy hoe fanereny zany fa mba ahafahantsika zany miaino foana vao misokatra iny dia tonga dia misy ohatran'izay anjomara ohatra no ho any an-danitra tampoka zay a iainy teny ianao zay vao mandeha zay feo zay isaky ny adiny ray misy tenin'Andriamanitra zaraina amintsika isaky ny maraina atoandro hariva koa misy teny complet tsara mihitsy fanafody ho an'ny fanahintsika ao amin'ny FM 98.00 90.00 90.8 zay le miaino tsara vao tsy miaino dia diso misaotra tompontsika ny amin'izany misy ny HVKL Events amin'ny Facebook sy amin'ny HVKL Mission amin'ny YouTube ataontsika hitsangana ary ndao hisaotra ny tompontsika afaka nanatanteraka fanatitra voninahitry ny tompo rery any asan-drato aty aloha narany tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay mankasitraka tompo misaotra anao zay ny amin'ny teny misaotra anao zay ny amin'ny afatra misaotra ny amin'ny fananarana misaotra ny amin'ny fibedesana misaotra ny amin'ny fanongonanay fanindromana anay ny amin'ny zavatra etra zay ambaranao satria mahasoa anay zany Andriamanitra androany manokana manatanteraka tsy amin'ny vesatra fa ampitiavana izay mpifaliana ny fanatitra zay Andriamanitra zany no sitrakao ihany koa dia raiso anitra kasitrahanao voninahitry ny anaranao tompony tsirairay avy zay nanatanteraka na zay tsy afaka nanatanteraka an'izany dia fantatray fa fantatrao ny mahazo azy fantatrao ny momba azy fantatrao ny lasany fantatrao ny androaniny ianao Andriamanitra hiditra tsehatra manokana ho an'ny tsirairay zay tonga eto nanatanteraka an'izany dia misaotra ray mankasitraka tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen ataontsika itehaka mafy voninahitry ny tompo alleluia
izy natsiaro hoe voatato ao amin'ny teny androany tsakano an-tananao rehefa tonga ny trano dia sy fotoana mihitsiny isaitsainana izay zavatra tenenin'Andriamanitra rehetrarehetra. Io zany raha tsy averinao fandroany dia tsy miditra io satria misy fotoana na dia efa ataoko milamina be satria zany matetika rehefa ampiasain'ny tompony indray miteny aingakaingana be fa tena mangataka amin'i Jesosy mihitsy hoe mba tario moramora mba fanoteninao mitombo sy tafatoetra tsara ao anatinay. Ny teny mantsy rehefa mitoetra dia mampiasa anao aloha le teny fa tsy hoe teny ampiasainao akory. Rehefa ianao mampiasa teny dia ny fahamarinan'le teny inonao no miseho. Zay ny atao amin'ny sekolin'ny finoana atao hoe teny ampiasaina mpinoana fotsiny. Fa rehefa ny teny no mampiasa anao dia nao ao anaty mihitsy no vain'le teny hifanaraka amin'le sitrapon'Andriamanitra tiany ahitana anao. Ny valeurany teny mampiasa anao dia ambony lavitra noho ny teny ampiasainao satria ny teny rehefa ampiasainao dia manome vokatra arak'le teny. Fa rehefa ny teny no mampiasa anao dia mahatonga anao ho fantatra Andriamanitra amin'ny fotoana iverenany. Satria ny teny mampiasa anao mahatonga ny sitrapon'Andriamanitra mampijoro anao. Fa ny teny ampiasainao mahatonga ny hevitry le teny inonao iseho ho tonga vokatra mifanaraka amin'izay nolazain'Andriamanitra tsisy hidiranao. Zay no mahatonga an'le hoe efa namoaka demita amin'ny anaranao zay fa tsy fantatry Jesosy satria ny alalany ianao tafatoetra amin'ny sitrapony ny esan'le teny fa tsy ianao mavitrika mampiasa teny fotsiny nefa tsy manafianam-piovana ao anatinao. Fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Saotra fanamasiny amin'ny famarinan'ny teny izay tonga ato anatiko. Mampiasa Andriamanitra. Mampiasa mba atoky hijoro mandrakariva mba ho karazan'olona mety aminao. Zay Andriamanitra isan'andro isan'andro dia mandroso foana eo amin'ny sekolon'ny finoana hitombonay hitarafana sy hibanjinanay ny fahatsarany Jesosy. Saotra fanamasina fa ianao no mitondra an'izany teny izany ho velona ao anatinay ary ianao koa miasa tanteraka an'izany eo amin'ny fiainanay. Saotra ny amin'ny olona izay tonga eto androany fofany amin'ny lanitra ny tanao dia feno fisaorana sy fankasitrahanan'Andriamanitra fotsiny. Saotra ny amin'ireo teny velona rehetra izay nataonao tomomba ny eo amin'ny fiainako, miasa eo amin'ny fiainako. Za tena mino fa ny zavatra rehetra momba dia efa eo an-tananao. Ny fanasitranana, ny fanafana, ny fananganana, ny fampaherezana. Momba manontolo Jesosy dia fantatro fa efa milamina izany satria ato amiko ianao fanantenana ny voninahitra ary ao aminao Andriamanitra no mialoka amin'ny famindrapo sy fahasoavana. Anio amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny fiainanao ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahafenoan'ny teny izay nizaraina teto hanovanao ho karazan'olona araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Mandehana fa Andriamanitra ampahery ianao, ampandresy ianao. Andriamanitra ampahita ny voninahiny eo amin'ny tontolo misy ianao. Tsy eo aminao ihany fa amin'ny ankonanao sy ny manodidina anao. Tsofoka rano ny zavatra rehetra mahakasika anao. Noho ny fahasari-piaron'Andriamanitra dia izy niaro sy hatanteraka an'izany mba ho voninahiny anarany irery. Mandehana fa mety ho asanao eo. Mandehana fa andresy eo anatin'io ady io ianao. Mandehana fa salama ianao tahaka izay nambinina ny fiainam-panahinao ihany koa. Mandehana fa mety ny zavatra rehetra satria ao amin'i Jesosy Kristy eny sy amenina dia mety. Ary rehefa eo an-tanany tsisy marobaka ary rehefa izy miasa tsisy asakana mandrakizay araka ny teniny. Tononika amin'ny fiainanao ary ny fahafenoan'izany ho voninahitra ilay mifidy sy miantso anao mandrakizay. Mandehana dia miverena miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Hitanao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka midra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mianao fiadanana. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina manan-kery avy any Nazareta. Amen. Tenenina eo akaikinao ho avy Jesosy hoe miambena mandrakariva, miambena mivavaka isan'andro. Ny fisiny eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra noho ny fisinao. Mahereza ianao fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Miala tsiny fa raha pitsika vao atambatreny mba hipasy ny fijona vavolombelona noho ny amin'ny fotoana satria sao alina be tsika vao miraha veto mbola misy ny sasany andehibusy veloma tompoko makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy ho an'i Jesosy Kristy tompo voninahitra.